miankina amin'ny toetrandro ny fivelomanisa tokantrano mifandray mivantana aminy firoboroboan'ny zavamaniry ny fahazonany rano fisotro sy fanondraka ny ain'ny biby sy ny olombelona na mahazatra amponina aty amin'ny faritra Andro sy ny manodidina aza ny tsioka tiany mitarika ny amafin'ny fitsokan'ny rivotra ny fiovan'ny toetrandro mitondra fasika manototra ny tany fambolena. Oe Mila. Oe, ai mesaika hananako raketa. Ai ang ila ovao ai ka. Amitia yaho ka tsy hitako. Ty mesai. Oi ka Mila manahira agny raketa agny tu. Ai le fati raketa agny tu avaro hoente mandry mifoha, hoente mandry mifoha. Hanao kory tika ngeu fitahia. Tika tsy ahita raha hohany tika gny fahito avao ty hitantika. Oe Mila. Ino koa ty hevitsy amy ty fasigny mandroso lembe ka bitany hanane fakely ke tsisy hanany ty tany hamboly agny tsy misy ty hamboly amy ty tioka tia. Tsy misy raha ataontika ngeu ry Mila satria fasikeo tioka ty mitondra azy. Ina nikeo andesy tio menay mifarigna amy tany amboly ina nikeo. Tany hamboly agny zao rako tsaby fasigny toy ary ty hiafara taranaka afara mandimby tena tsy fantasy. Betsaka ny velaran-tany tokony hovolena no tototry ny fasika tsy misy fitaovana farana lavitra nefa ny fisorohana sy ny fiatrehana izany ny zavamaniry ihany no ampiasaina nahitana fombiazana ny asa raraka eto Vocap distrika Antsiombe. Ny vahaolana zay nentina teto moa zany dia fambolena taretra gasy nampiarahana amin'ny lalanda izay hoentina handrakofana andreo fasika zay mihetsika de mbola nasina ihany koa ankao mba hoentina hampienana ny herin'ny rivotra izay mitondra andreo fasika reo. Ilaina ny mampiroborobo ny fikarohana amin'ny sehatry ny fambolena mba hiatrehana mora kokoa ny fiovan'ny toetrandro. Azo atao tsara ihany koa ny mampiatra sy manaparitaka ireny vokam-pikarohana ireny ho an'ny tantsaha. Manana asa lehibe anankitelo zahay. Ny asa voalohany famokarana masomboly izay mety amin'ny faritra aty atsimo zany hoe mety amin'ny toetrandro mahazaka hainandro ohatra tsy dia tena mitady orana loatra. Asa faharoa ataon'ny CTS ny fanaparitahana ny teknika agroekolojika izay heverinay fa teknika mety ho aty amin'ny faritra satria manaraka tsara ny toetry ny andro ary mety ihany koa ho an'ireo tantsaha izay tsy dia voatery loatra hoe manana fotoana sy manana vola hoentina miatrika an'ireny teknika hafa fambolena ireny. Ary farany ny asa ataonay fahatelo dia ny fandraisana anjara lehibe amin'ny fanjaritsan-kafa atao aty amin'ny faritra atsimo izay efa mampalaza azy raha teo. Ny fahazon-drano na hosotrona na ho an'ny famokarana dia olana mitranga matetika rehefa mahery vaika ny fiovan'ny toetrandro. Engaha raha faroka karaha ty entagna ty paity rano toy mbaombao. Ano areo ty hitsitsy agnaty rano ty fa lavitsy ny tena angalako azy amboly ahitsagny tsy homan-kanagny ty kandroany na falany aloha avao io. Ty handroagna ty balahazo toy le ho tsitsihagna avao nda ty hanasagny ivalagna iny. Manay zay ty hino mo ajajao tsy andefera fa andaleo tegna tsy mihinagna tao ajajao tsy hinondrano tsy ho lasa fivalagna io avao. Mbo tsy nandriogna avao va i sarety mpinday rano viligny io? Mbo tsy nandalo tonio. Lembe hipay rano ndraiky hananiky zao. Amizao ty ahazoagny rano le misy lera telo vai zay ho avy atoy tegna. Tena ty mandalo vai saretegna ity ka tsy misy vola hiviliagny rano io. Itegna tsy namarotsy, itsako tsy nivarotsy ino ty vola havilitegna ny rano io. Ino ty mba ho vahaolantika agamy ty fipaliavagna ty rano toy sanandro avao. Nda ty varotsy tsy mandeha. Haiko. Paika iray hanampiana ny velotenan'ny mponina ny fametrahana lava-drano sy toerana fambolena voliavitra sy volozanakazo manodidina. Sahiran-tsaina toy izany koa reto mpiompy eto Vocap distrika Antsiombe reto satria misarotra ny fahitana ny sakafo sy rano ho an'ny biby. Ingilay to mga tihane paperere. Manao kory ka ty fandeha ty antetikagna aby? Niaraka aby raha mitetetika mba ambony avaratsy.
O baba, foatsanjafa ho lany zany o biby tika io. Satria fa manomboky mihegny avao am ty vily sakafo ty. Ka mba tokony ho firy zany ty ahy zany na ohatsy fa tsy ampy tsisa o biby tika io. Tiako iano irehao zay anaky fa tohizo io hanagna fanagna io fa eo ty tena fiaignatika amy agnomby eo ao. Eka, izaho baba, eo tohizako avao zany fikolokoloagna biby tika io. Sakafo zany no tena manahiragna zany mahakasiky biby tika io. Satria fa tena fa mihalany zany amy tsy fiavian'olagna ty zany ty sakafo biby io. Azo atao manao asapokin'olona mametraka dobo fiazonan-drano eny amin'ny toerana sazy zany, manangona rano vatsy rehefa avy ny orana, ireny no tobon-drano isotroan'ny biby rehefa miamaina ny tany. Fotoanany zao hoe ahafahan'ny olona tena mifanome tanana, dia ireny bassin versant rehetrarehetra reny zany hoe reny lemaka rehetrarehetra zany a, dia azo atao ny mivaloriser zay rehetrarehetra zay, hoe mba ahafahana zany a mitazona rano amin'ireny toerana reny, manamboatra karazana mare artificiel. Fotoana ihany koa zao ahafahantsika mieritreritra zavatra hafa ankoatran'le fambolena nahazatra sy le fiompiana nahazatra. Dia ho an'ny mpitondra fanjakana, fotoanany zao tena hoe ahafahantsika tena mitondra vahaolana maharitra. Raha ohatra hoe manao resaka système de désalinisation, manao resaka hoe collecte d'eau, manangona rano amina récipient tena ngeza be, dia reny amin'izay no anaovana agriculture goutte à goutte rehefa avy eo, dia tsy miankin-doha tsony amin'ny resaka orana voajanahary. Tsy maintsy metraka amin'ny fiainantsika olombelona ny fiovan'ny toetrandro, tsy midika nefa zany fa tsy hahavelona intsony ny asam-pambolena sy fiompiana. Ny masomboly sy ny voly atao ny safidiana tsara hifanaraka amin'ny toetrandro, izay mahazaka ny ainandro sy ny tsy fahampian'ny orana ihany no volena. Azo sakanana ny fizotra ny fasika tsy hanoditra ny tanimboly satria misy ny zava-maniry miparitaka sy mitombo haingana eny amin'ny fasika ka mangeja azy tsy hetsika intsony. Ary enina ihany koa ny tontolo iainana satria ny azo no manakana ny tsiodrivotra mahery. Arovana ny lemaka fiforonan-drano ary ampiasaina ny teknika sy ny teknôlôjia vaovao ahazoana rano an'ny olona, ny biby ary ny zava-maniry.